sabotsy faharoa amby roapolo ny volana febroary 2024 manatitra ny arava dokolasy tokovavy manasanao ihany koa hanaraka mpanajana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitra ma TV hoentina amintsika amin'ity takarivan'ny sabotsy ity ary ny tsy fitovikevitra eo amin'ny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina filoham-pirenena sy Andriamatoa Andry Rajoelina niteraka fanehoan-kevitra maro samihafa izay ary hoentina amintsika ihany koa ireo fanehoan-kevitra avy amin'ny mpanao politika ireo ankoatra izay ny vaovao sosialy ny mahakasika ny fanamariana ny andro natokana ho an'ny teny biazany to Madagasikara ireo no entina amintsika manasanao anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao tsy takona fiainana intsony ny ady eo amin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy nga Andry Rajoelina hatreto aloha tsy mbola fantatra mazava ny toerana misy nga Andry Rajoelina na hijoro ho mpanohitra ny tenany na otsy. Vaky tanteraka ny ady eo amin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy Andry Rajoelina nanambara mantsy ity farany nandritra ny vanaresaka ho an'ny mpanao gazety izay tanterahany Omany Arivo atetsy amin'ny Carlton Nosy fa dia diso fanantenana tanteraka izy sy ireo mpanarady azy amin'ny zava-mitranga amin'izao fotoan'izao eto amin'ny firenena. Tsy ny mampara mihitsy no hitady ny toeran'ny mpanohitra ao anatin'izany fotoana. Tsy mampara mihitsy no maka fahaval'olona fa misy atokon'olona maka fahavalo amin'ny mampara. Zay ny zavatra misy. Tamin'ity omaly ity ihany koa no nanambarany fa tsy handray ny toeran'ny Prime Ministre izy na dia atotry ny vondrona politika mampara azy izay maro an'isa eo anivon'ny anteny miram-pirenena. Rehefa nandinika sy namakafaka ary nandalina ny tenako dia nanapa-kevitra fa tsy sahana izany andraikitra maha-Prime Ministre. Eo anatrehan'ny zava-misy ankehitriny no nanapahako an'izay hevitra izay ary mino aho fa izay ny fanapa-kevitra feno faindrena feno fandeferana izay efa nataoko tsy nijoroko hatrizay katramin'izay. Raha nanontaniana mikasika ny mety ivadiany eo amin'isan'ireo mpanohitra kosa Andry Rajoelina dia nanamafy fa tokony ho any amin'ny filohan'ny Repoblika no ametrahana izay fanontaniana izay.